Tsara ny Andriamantsika, miarabantsika rehetra tompoka amin'ny anarana Jesosy Kristy ary manona fiadanan'i Jesosy ao amintsika sy ianao. Tonga soa ianao ny ao anatin'izao fotoam-bavaka izao. Voninahitra dia averintsika amin'Andriamanitra irery andra mbola afaka manompo azy tsika, afaka mihaona aminazy indray eto androany dia averintsika aminazy ny voninahitra. Isaorantsika lehibe Andriamanitra satria izy ny antony izao fotoana izao, izy ny antony mbola mampitsoro azy ianao manompo azy dia isaorantsika lehibe Andriamanitra. Isaorana mpanompon'Andriamanitra izay mamesehatra fitokisana hatrany ao anatin'ny asa fanompoana dia mankasitraka indrindra tompoko. Tsika rehetra ihany koa izay manaraka tsy tapaka amin'ny fotoana tahaka izao isaorana ary akasitrahana hatrany hatrany. Tahin Jesosy daholo tsika rehetra ary anomboka fotoantsika fa voalohany indrindra dia partage maximum amin'ny fotoanantsika tahaka izao mba amin'ny alalako sy amin'ny alalanao misy olona ray hovonjena. Sisy ny ten'Andriamanitra raha misy olona ray hovonjena, misy mpanota ray mibebaka, sisy ny ten'Andriamanitra misy fifaliana be any an-danitra any. Dia mino fa faly ianao rehefa amin'ny alalanao amin'ny alalako dia tena hoe misy olona hovonjena dia amezantsika voninahitra ho an'Andriamanitra zany. Amen. Ary mahareta hatramin'ny farany isy fahasoavana irotsaka amintsika sy ianao eto androany. Manaova commentaire, manaova réaction amezantsika voninahitra ho an'Andriamanitra dia faly ny dadantsika mahitantsika manao an'izany. Amen. Anomboka fotoantsika dia hivavakantsika hisaotra an'Andriamanitra tsika. Manana antony be da be izao sy ianao hisaorana an'Andriamanitra. Faly any anaty fonao dia avoay ho an'Andriamanitra zany androany. Fotoana tahaka izao hisaorantsika an'Andriamanitra ary angatantsika fanatrehan'Andriamanitra mahery vaika ny ao anatin'izao fotoana izao. Angatantsika fitarihan'ny fanahy masina ny ao anatin'izao fotoana izao ary fontsika satria tsy tanteraka tsy mendrika anantona an'Andriamanitra tsika sy ianao eto androany. Ambarao aminy fa izy Andriamanitra be fitiavana, izy mbola vonona hamindrafo amintsika sy ianao hatrany hatrany ary anapaka mety endrika blocage sakana ny ao anatin'izao fotoana izao tsika. Mety tsy ahafahantsika mandray izay anjara efa nomanin'Andriamanitra, anjara efa nitendren'Andriamanitra ho antsika sy ianao, tapahantsika izany amin'ny anarana maherin'i Jesosy Kristy. Amen. Alohan'izany rehetra izany dia andeontsika mamaky tenin'Andriamanitra izay hitantsika amin'ny Salamo 7:1 andininy 7:20 ka hatramin'ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe fa ny famindrapon'i Jehova dia hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amin'izay matahotra azy ary ny fahamarinany miatra amin'ny taranaka dia amin'izay mitandrina fanekena sy mahatsaro akatony didiny. Jehova efa nampitoetra ny seza fiandrianany any an-danitra ary ny fanjakany manapaka izao tontolo izao. Misaoran'i Jehova ianareo anjeliny dia ianareo izay mahery indrindra sady makatony didiny ary mihaino ny feon'ny teniny. Misaoran'i Jehova ary miaramila ny rehetra dia ny mpanompony izay manao ny sitrapony. Misaoran'i Jehova ny asany rehetra eran'ny fanjakany, misaoran'i Jehova ary fanahiko. Amen. Asandrato feo antsika sy ianao amezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Miresaha amin'ilay dadantsika amin'izao fotoana izao. Sokafo mihitsy ny fonao. Aza atao misy elanelana eo aminao sy Andriamanitra fa tena ataovy ohatran'ny hoe eo akaikinao eo miresaka aminao ny dadanao amin'izao fotoana izao dia asandrato ary ny feo antsika. Dada amin'izao fotoana izao dia misaotra anao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lehibe ianao Andriamanitra mendrika hoderaina ary mendrika ankalazaina ianao. Misaotra anao fanahiko Andriamanitra izay rehetra ato anatiko dia misaotra anao zavatra rehetra izay nataonao tamin'ity androany ity Andriamanitra tsy vitako tamin'ny heviko izany, tsy vitako tamin'ny tanjako izany dada, fa teo ianao nanoana, teo ianao nanampy teo ianao nampahery teo ianao nanome fifaliana indrindra, teo ianao niaro Andriamanitra dia mankasitraka anao. Tahaka izany koa nataonao tamin'ireto olona izay manatrika izao fotoana izao Andriamanitra dia misaotra anao izay mendrika fisaorana ianao, mendrika hoderaina ianao. Ny antom-pivelomanay tahaka izao Andriamanitra dia avy aminao izany ka mankasitraka anao izay. Fotoana tahaka izao Andriamanitra dia isauranay satria ianao ny antony izao fotoana izao. Tsy izay ny te isehosehoana, izay ny te anao izao fa ianao ny Andriamanitra safidy anay, ianao ny Andriamanitra nampiasa anay, ianao ny Andriamanitra nandefa ny olona izay hianaraka izao fotoana izao. Dia misaotra indrindra dada satria fantatray fa eto ianao amin'izao fotoana izao, fantatray fa miaino ianao Andriamanitra dia mankasitraka anao izay. Raha iso ny fisaoranay Andriamanitra tena hoe hoakasitrahanao zany. Ny fanahinay, ny fonay, ny mombanay rehetra dia tena mankasitraka anao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Andriamanitra tsy vita ny herinay, tsy vita ny tanjakay fotoana tahaka izao, fa mila fanatrehanao zay, mila fitarihan'ny fanahy masonao zay mba tena hitarika anay. Mila anao zay Andriamanitra tena hoe anjaka hiasany ao anatin'izao fotoana izao. Midira anao anaty fonay fanahy masina, midira anao anaty sainay dia izay tianao dia izany atao fanahy
fanay masina fa tsy izay tianay ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Andriamanitra tsy mendrika izahay na dia ny fiteninay na dia ny fisaintsainanay ny any anaty fonay tsy fantatray tompo azay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Mangataka famidrapo zahay Andriamanitra, mamidrafo aminay, mamelana izay rehetrarehetra tsy fahatanteranay Andriamanitra, avelao zany. Tenao milaza Andriamanitra, tsy ny olona rehetra mamono olona dia zany ny ratsy. Fa ny olona rehetra izay misaina faratsiana ho amin'ny fiainan'ny olona dia zany ratsy. Ka raha izay nanao an'izany dia mifona aminao izay Andriamanitra, mamindrafo aminay tsiraray avy. Diovy izay, sasao izay, amarino amin'ilay ranao izay Jesosy Kristy satria te hitanao izay Andriamanitra sy ny voninahitra. Ho sisy ny tenao Andriamanitra, sambatra ny olona izay voavelany elo sy voasarona fahotany, ary sambatra ny olona izay madio am-pofahizina hitan'Andriamanitra. Te hitanao izay Dada, dia mino izay fa ianao ny asa, ianao ny anadio, ianao ny anafaka anay ao anatiny tsy fahamarinana rehetra. Tena nay dia atolotray ho fanatitra velona ankasitranao Andriamanitra, ho voninahitry ny anaranao, momba nay ray manontolo mihitsy atolotray anao zany Andriamanitra. Eto Andriamanitra raha mivory tahaka izao izay fantatray fa tsy faly ny fahavalo. Na karazana blokazy sakany eto androany, ny hery ny fahefana nomenao anay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia rava zany. Blokazy mampatonga anay tsy mifantoka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia rava zany. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefana aminay tsiraray avy. Blokazy ny fotoana eto androany, tapahako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany. Blokazy ny valim-bavaka rehetra, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy manan-kery zany. Misandraty ianao Andriamanitra, ataovy ny asanao tsara, ataovy ny asanao tsara Andriamanitra ny ao anatin'izao fotoana izao. Arotsainy herinao sy ny voninahitrao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia Mesaya ianao Andriamanitra. Haleluya. Amen. Amen. Na tsara ny Andriamantsika, andaontsika hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tsiry ity. Tompo misaotra anao izay, ataovy le tena avany anaty fonao. Tsy hoe irairaintsika fotsiny zany fa ao anatin'izany afaka misaotra an'Andriamanitra ianao. Saintsaino inona zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao hatramin'izay ka hatramin'ity androany ity. Isaora izy satria Andriamanitra mendrika isaorana ny Andriamantsika ao anatin'izany hery zany. Asandrata ary feo antsika tompoko. Metsika fisaorana ny tompo androany. Misaotra Jesosy, misaotra anao, misaotra Jesosy, nos dai rehetra nataonao misaotrana. Haleluya. Tompo misaotra anao aho, tompo misaotra anao no ny fahasoavana, Desire
tsara ny andriamantsika tena mendrika isaorana izy satria tsara loatra amin'izao fotoana izao androantsika sanao mbola itoy vavaka ary ty vavaka ataontsika ity dia tena vavaka rehetra moa dia manandanja daholo fa ty vavaka ataontsika manaraka ity dia tena manandanja lehibe satria vavakantsika amin'izao fotoana izao mba tena nanantsika fatahorana ny Jehovah mba tena hitoetra ato anatintsika zany hoe matahotra an'Andriamanitra izany hitoetra ato anatintsika fatahorana an'Andriamanitra na dia inona ataontsika na dia zavatra kely na dia zavatra lehibe dia ananantsika fatahorana an'Andriamanitra zany any anatin'ny saintsika any anatin'ny fontsika any dia tena hoe anana fatahorana an'Andriamanitra tsika vao mamindra io tongotrontsika sanao iny hoe hoaizitsika dia manana fatahorana an'Andriamanitra tsika sanao andony antsika maky tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Salamy 4:3-5 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy matahorana Jehovah ianareo olo-masina fa tsy hanany zava-mahory izay matahotra azy amen zany tenin'Andriamanitra izay matahotra azy izy tsy hanany zava-mahory rehefa manana fatahorana an'Andriamanitra tsika sanao tsisy ninina mety hampahory atsika sanao ka sandrato feo atsika dia andao antsika hivavaka anao an'izany vavaka zany amin'ny fotsika ray manontolo ndao azy tompoko raha amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy misaotra anao zay Andriamanitra midera ny anaranao masina indrindra izay tombontsoa lehibe no menao anay Andriamanitra ny ahafahanay mbola manantona anao amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia mivavaka izay tsy amin'ny herinay tsy amin'ny tanjakay fa fananao ririany vavaka izay mba tena hitoetra ato anatinay fatahorana anao Andriamanitra na ny amin'ny takony zany na ny amin'ny ariary zany na ninina mety zavatra ataonay Andriamanitra dia anana fatahorana anao zay vao mamindra tongotray Andriamanitra dia fantatra hoe hoaiza izay karaha tsy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao tokony alehanay dia anana fatahorana anao zay Andriamanitra ary any anatin'ny saina ihany vao misainsaina zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao zay Andriamanitra na hoe fiainan'olona zany inona Andriamanitra dia tena hoe anana fatahorana anao zay Andriamanitra any anaty fonay ihany Andriamanitra vao hoe maloto fonay ka hoe misy olona hitezerinay na misy olona hiadivanay Andriamanitra dia manana fo zay tena hoe matahotra anao ka anatona n'in'olona iny hifona izay Andriamanitra hifona aminao zay hifona amin'in'olona iny zay ary tena hoe anafahadiovam-po amin'in'olona iny tena fatahorana anao tanteraka zany ny angatanay Andriamanitra araka ny teninao teo fa izay matahotra anao dia tsy hanany zava-mahory ka zany tena irinay Andriamanitra atahotra anao zay amin'ny zavatra rehetra mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia fanafatahorana irotsaka amin'ny tsiraray avy tena hoe atahotra an'i Jehovah ny tsiraray avy makasitraka indrindra raha eo haleloia amen tsara ny andriamantsika andoantsika alohan'ny andrenesantsika ny ten'Andriamanitra dia anao antiry ity tsika tondray ny herinao zay Andriamanitra minao fa vony ny dadantsika meno atsika vony izy anotraka ny heriny amintsika senao hatrany hatrany dia asandrato feo atsika ao anaty zany aza hoe iraina fotsiny fa tena mangeta etay ianao fa ny Andriamanitra zay vavatsika dia Andriamanitra velona amen mbola vonina hatrany izy hiasa amin'ny fiainantsika dia dahoarintsika naraka an'izany hery zany tompoko Ooh.
tondray ny herinao okotsany fitiavanao feno ianao ao tompo tondray ny herinao okotsany fitiavanao Tsara ny andriamantsika minao fa izy le andriamanitra lehibe ary minao fa efa nitondrany herintsika sy anao eto androany minao fa eto andriamanitra ary eto fanatrehan'andriamanitra toka fotoana izay andrenesantsika ny tenin'andriamanitra fohy dia andeontsika hivavaka mba tena mifanay masina hiasa ao anatin'izany tiasan-drato feo antsika sy anao ray amin'ny anara maherinao jesosy amisaotranao izay andriamanitra ary midera ny anaranao masina indrindra izay tombontsoa lehibe nomenao anay andriamanitra raha fanay mbola mihaona aminao fanay mbola mandreanao miteny eto andriamanitra androany fanay masina amin'izao fotoana izao dia tsy vita ny heriko tsy vita ny fahalalako tsy vita ny tanjako zany ary tsy manana an'izany afa ianao andriamanitra manana an'izany ary manome an'izany ho anahy fanay masina tarito eto androany tsy izay tiako fa izay tianao fanay masina dia zany ambary eto androany fanay masina ka sy ho fonay eto androany mba tena ho tany lona ka andry izany teninao zany ho tonga soa ho tonga fiainana ho anay ny teninao andriamanitra dia ary tsay aminay ny herinao andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy midiratsehatra ianao fanay masina dia ataovy izay tianao eto androany makasitraka indrindra raha eo dia rainay ny anaranao halleluja amen amen tsara ny andriamantsika androantsika dia hijery lohateny anankiray hoe fitandremana ny didin'andriamanitra tena sarobidy izany fitandremana ny didin'andriamanitra zany ry havana tsaroa fa ny zanak'Israely ary rehefa nentin'andriamanitra nivoaka tamin'ny tany Eziptiana izay nanompo andreo Eziptiana ireo nandritry ny taona maro dia nentin'andriamanitra nivoaka izy ireo miaraka tamin'ny Mosesy tsaroa fa teny an-dalana teny dia nisy ny sedra nisy ny zavatra nandalo ary izy ireo dia tsy nanana faharetana ary tsy nanana fitokisana n'andriamanitra hoe izao ny ataon'andriamanitra dia izany ny ataony izy ilay andriamanitra matoky izy ilay andriamanitra magaga izy ilay andriamanitra mpanatanteraka rehefa mitandrina ny didintsika rehefa mitandrina ny didintsika dia izy ny anatanteraka ny fitahiana marobe vakentsika izany tenin'andriamanitra zany rehefa avy eo fa rehefa ohatra hoe tsy nanana faharetana ireo zanak'Israely ireo misy no nitsangana nanao andriamanitra hafa nefa ozy izy ny ten'andriamanitra hoe aza manao andriamanikafa ozy izy fa izao ny andriamanitra reo izy ihany no tompontsika dia nanao andriamanitra izay tsy izy ireo zanak'Israely ireo misy tamin'izy ireo moa zany dia ino ny vavahan'zareo nanangana saron'omby volamena izareo dia ino ny vavahan'izy ireo raha eo tsika sianao androany tsy fantatra hoe fantatsika ny ten'andriamanitra inavy ny didy eo no hoe tiava ny fahavalonao manajany rainao sy ny reninao maro ny zavatra didina voaka an'andriamanitra hoe maro minao fa fantatsika sianao zany maro ny kristianina amin'izao fotoana izao
na hoe mety ny olona ihany koa ny olona tsy kristianina na kristianina ao anatin'izany daholo manangana Andriamanitra zay tsy izy eo amin'ny fiainany. Ohatra fotsiny hoe iteny zavatra anankiray inona zavatra tomponao mihoatra an'Andriamanitra, zany dia tsaroa fa Andriamanitra tsy izy zany. Indray tsika mieritreritra hoe ohatra hoe jery olona anankiray tsika manangana sary izy dia iny ny vavahany, dia izy mifantoka be amin'iny, fa tsaroa fa tsika koa raha ohatra hoe manana zavatra anankiray ka iny ny fatoantsika sanao, iny ny tena tompontsika, iny ny tena mahasoantsika, dia tsaroa fa manangana Andriamanitra zay tsy izy koa tsika sanao raha tiany iny mihoatra fitiavantsika n'Andriamanitra. Izy ny Andriamanitra, izy no tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Andriamanitra masina izy, Andriamanitra velona izy. Amen. Donc antsika maky ten'Andriamanitra dia hitantsika hoe tena tahina Andriamanitra tsika ary tena fitahina magaga ny ataony amin'ny zavatra rehetra mihitsy. Mety hoe tsy hiteny hoe fitahina ara-materialy fa fitahina ara-panahy koa ataon'Andriamanitra ao anatin'izany. Maro ny zavatra ataon'Andriamanitra rehefa mitandrina ny didin'Andriamanitra tsika sanao, ary tsy amintsika ihany zany fa ozy izy ny ten'Andriamanitra amin'ny taranaka faramandimby. Vakitsika ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Deutéronomia 7:1-7 hatramin'ny 5:10. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Lavalava kely fandoantsika anana faharetana amin'ny tenin'Andriamanitra. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ka oka ho fantatrao fa Jehovah Andriamanitra ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra matoky izay mitandrina ny teny fanekeny sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka arivo mandimby. Amen. Zany tenin'Andriamanitra mitandrina ny teny fanekeny amin'ny taranaka arivo mandimby ozy izy ny tenin'Andriamanitra, ary mamaly miariary izay mandrafy azy amin'ny fandringanana azy. Tsy hitaredretra izy na mandrafy azy fa maly azy miariary. Zany tenin'Andriamanitra ry havana. Raha manao Andriamanitra afitsika mandrafy an'Andriamanitra dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra eto hoe ary amaly miariary ozy izy izay mandrafy azy. Saro-piaro Andriamanitra ry havana. Izy ihany ny Andriamanitra zay tokony hotompontsika, zay tokony himasoantsika. Amen. Natohizantsika ny ten'Andriamanitra eo amin'ny 1:20. Koa tandremo ny lalàny sy ny didiny ary ny fitsipika izay andidiko anao anio karao izy. Zany ten'Andriamanitra. Eto Andriamanitra dia miteny hoe tandremo izy izy ny lalàny sy ny didiny ary ny fitsipiny izay andidiny atsika sy anao androany. Inona ny ten'Andriamanitra zay fantatrao fa tokony hoe ho tandremantsika sy anao. Aza manao Andriamanitra hafa ozy. Zany ny teneniko eto androany satria maro amin'izao vanim-potoana izao mitsangana manao Andriamanitra zay tsy izy. Maro izay manompo zavatra tena hoe tiany masoako dia tiany tiako manompo Andriamanitra hafa zany. Fa le Andriamanitra zay vavatsika, izy ny fatoantsika, izy ny tompontsika, izy ny tiavintsika, tena hoe amfotsika rehetra ambony zavatra rehetra. Amen. Tohizantsika ny ten'Andriamanitra amin'ny 2:12. Ary raha miaino ireo fitsipika ireo ianareo ka mitandrina manaraka azy dia ho tanterahan'i Jehovah Andriamanitra ao aminao ny fanekeny sy ny famindrapony izay nininy tamin'ny razanao, dia ho tianao sy hitanao ary hamaro anao izy, ary izy tany ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao, dia ny varinao sy ny rambolompokao sy ny diloilonao ary ny ateraky ny ombinao sy ny ateraky ny ondry amanosonao any amin'ny tany izay nianiny tamin'ny razanao omenanao. Ho tahina ianao mihoatra noho ny firenena rehetra, tsy hisy lahy na vavy tsy hiteraka na ianareo na biby fompinareo, ary arovan'ny Jehovah tsy ho azony aretina ianao ka tsy hisy amelanao ny aretin-dratsiny Ezipta, izay fantatrao fa ataony izay rehetra mankahala anao kosa ireny. Amen. Zany ten'Andriamanitra eto ry havana. Rehefa mitandrina ny didin'Andriamanitra tsika dia hatramin'ny biby fompitsika dia tena ho tahin'Andriamanitra. Ataon'Andriamanitra maro izy izy ny ten'Andriamanitra. Tsara loatra io Andriamantsika io. Eto Andriamanitra dia tena miteny amintsika senao tandremo ny didin'Andriamanitra. Fantatrao hoe inona ny didiny? Tandremo ny didin'Andriamanitra. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe saro-piaro izy. Aza manao Andriamanitra hafa tsy izy ihany. Ohatra hoe teny anankiray Andriamanitra zao ohatra miteny aza mijangajanga, aza mangala-badin'olona, ohatr'izany ohatra. Indraindray zany tena maro manamaivana an'izany fa tena
ianao rehefa ohatra hoe manambady ianao dia tsaro fa ny fanambadiana eo anatrehan'Andriamanitra dia tena hoe saropady karaha tsika tsy mitandrina zany didin'Andriamanitra zany dia tsaro fa ny ao ambadika zany dia fandravana fampitehana zany ny ao ambadika zany tsy fakatoavana ny didin'Andriamanitra zany tsy fitandremana ny didin'Andriamanitra zany maro tsy ho voatanisako eto zany fa tsika sianao malala an'izany tsika sianao mahafantatra an'izany saintsaino ten'Andriamanitra vakio ny ten'Andriamanitra ao be da be didin'Andriamanitra inona avy ny zavatra tenen'Andriamanitra tsy tokony ataontsika sianao aza atao zany tandremo ny didin'Andriamanitra fa ho tahinantsika bibitsika fiopitsika zay rehetrarehetra hatramin'ny taranaka faramandimbo izy ny ten'Andriamanitra teo dia ho tahin'Andriamanitra dia mino fa ny ao anatin' zany dia nandray lesontsika sianao mino fa manomboka izao dia vakitsika ny tenin'Andriamanitra zay voasoratra didin'Andriamanitra zay voasoratra dia vakitsika dia ho tandremantsika zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Andoantsika amin'izao fotoana izao hivavaka tena hoe hirotsaka amintsika ny herin'Andriamanitra nanantsika zany hoe fo manana fitandremana ny tenin'Andriamanitra zany didin'Andriamanitra zay voasoratra zany. Andriamanitra tsaroa fa niteny tamin'ny Josoa izy any amin'ny Josoa toko voalohany 9:5 angamba izay hoe saintsaino izy ty bokyny lalàna ity andro amanalina dia ahitahnao ary ambinina ianao izy ny tenin'Andriamanitra didin'Andriamanitra ny lalàn'Andriamanitra fitsipika Andriamanitra saintsaino dia ndao tandremantsika zany fa Andriamanitra dia hitahantsika Andriamanitra dia hiaro atsika Andriamanitra dia mpanalaviriny amintsika ny aretiny rehefa mitandrina an'izany tsika araka ny voasoratra teo arovan'i Jehova ozy izy tsy azon'ny aretiny tsika ary tsisy amela atsika ny aretiny ratsiny Eziptianina mino fa fantatritsika tsara inona avy ny aretina izay nalefan'i Jehova tamin'ny Eziptianina arovan'i Jehova tsika sianao ary efa mitandrina ny didiny sy ny fitsipony amen. Amin'izao fotoana izao ary dia asandrato ny feo antsika hivavaka tsika ray amin'ny anara-maherinao Jesosy misaotranao zay Andriamanitra amin'izany teninao zany mankasitraka anao zay Andriamanitra tsara loatra ianao Andriamanitra dia nalefanao zany teninao zany ho anay eto androany Andriamanitra rotsay aminay tsiraray avy eto ny herinao sy ny fanahinao amin'izao fotoana izao mba tena fanay mitandrina zay voasoratra fanay mitandrina ny didinao zay teneninao fa tsy tokony ataonay Andriamanitra dia ho tandremanay zany ka ho tahina zay tsiraray avy eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy izahay ihany fa hatramin'ny taranaka faramandimbo izy ny teninao dia ho tahinao ny bibinay ho tahinao ny vokatray ho tahinao zay rehetra Andriamanitra ary ny teninao miteny fa amaro anay ianao Andriamanitra araka ny voasoratra teo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mankasitraka anao zay midera ary mamefinaritra anao zay misaotra indrindra ray eo alleluia amen. Alleluia tsara ny Andriamantsika amin'izao fotoana izao dia andoantsika hisaotra an'Andriamanitra fanatrehany mahery vaika fitarihan'ny fanahy masina zavatra rehetra izay nataontsika teto nanomboka voalokatra amin'ny farany dia sorantsika an'Andriamanitra zany tena ataovy mivoaka avy any anaty fotsika fisaorana an'Andriamanitra fa teto izy niasa teto izy niaino atsika ary teto izy mamaly atsika araka ny habeny famindrapony dia asandrato ny feo atsika tena hoe feo fisaorana fankasitrahana an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao raha eo ny anara-maherinao Jesosy misaotranao zay Andriamanitra midera ny anaranao masina indrindra izay lehibe ianao Andriamanitra ka mendrika hoderaina mendrika kalazaina misaotranao zay Andriamanitra fotoana teto androany voaloha fiafarany dia soarany anao zany Andriamanitra misaotra fanatrehanao mahery vaika misaotra fitarihan'ny fanahy masinao Andriamanitra fa tena niaraka taminay ianao Andriamanitra tena tsara tena mpanao tsara ianao misaotra mivavaka zay inspiration avy aminao misaotra amin'ny hira zay nalefanao teto Andriamanitra tena mankasitraka anao zay fa tena tondraky ny herinao zay Andriamanitra misaotra miteny zay nalefanao Andriamanitra zay hitandremanay ny didy sy ny fitsipika ao ary ny lalànao Andriamanitra mba ho tahinao anay sy ny taranakay faramandimby ary ny biby fiompinay sy ny zay rehetrarehetra omenao anay Andriamanitra dia ho tahinao anay zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay Andriamanitra satria tsara tena mpanao tsara ianao lehibe ianao Andriamanitra misaotra ny valim-bavaka efa homaninao sady Andriamanitra misaotra ny fiarovana efa ataonao anay sady amin'ity andro aly ity Andriamanitra mankasitraka amin'ny zavatra rehetra zay nataonao teto Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy alleluia amen. Amin'izao fotoana izao dia
izara-tsotrana aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ho izy ny tenin'Andriamanitra hoe manositra dililony lohako ianao ny kapokako fenojefeno entiko fahasoavana sy famindrapoana araka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetra ohatran'i Jehovah andro lavintsika sy ianao amen. Aminao rery ihany entiko fahasoavana sy famindrapoana araka amin'ny andro rehetra iainako dia toetra ohatran'i Jehovah andro lava amen. Amen. Fahasoavan'i Jesosy Kristy any ho amintsika rehetra dia samy ho tain'Andriamanitra daholo tsika rehetra tompoko tafandrimandry amin'ny manaraka indray veloma tompoko.